Iavana mamerina ny anavantsika eto amin'ny Arikaimba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nahatratra izao andro noely izao. Nifahantsika amin'ny soatan'Andriamanitra fa vita soamantsara indray ny fankalazany androany tamin'ny tapany maraina iny ary tamin'ny tapany hariva ihany koa ny arahana tamin'ny sekoly alahady. Fohifohy ny fety natao androany satria izay no masaka, vitsivitsy ihany koa ny ankizy afaka natanteraka ny famihinana androany fa dia natao voninahitran'Andriamanitra irery azy rehetra natao. Mangataka antsika mba hitehaka mafy fisaorana ao ankizy. Mankasitraka fiarah-miasa ny mpampianatra rehetrarehetra, te-afatsika ny mpampianatra izay tena nanao ny zavatra, nanao ny antsy ny zavatra ao amin'ny fampianarana ny ankizy. Mankasitraka ny ankizy rehetra nandray anjara, na ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa tamin'ny fo tokoa feno fifaliana no nanehoany ny fankalazana ny andro androany. Te-afatsika ihany ny ankizy. Ary farany dia mankasitraka antsika fiangonana rehetra naharitra hatramin'ny farany miaraka nihira tao anatin'ilay scène voalohany iny, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fiadanan'ny tompo hitoetra amintsika mandrakariva. Ho famaranana ny fotoana toy izao dia misy hatrany fizarana ho an'ireo ankizy, fanomezana sy vatomamy noho n'izao fety izao. Koa dia mangataka ny Tatinifo, Tatisara, Tatieva hitarika antsika amin'ny fizarana amin'ny vatomamy. Ao aorian'izay dia mangataka ny Ray aman-dreny mpitandrina mba hivavaka ho an'ny ankizy.